Niena trano ny vola avy amin'ny abantsena miditra ao amin'ny kitapom-bolan'ny commune ambony vohitra Mahajanga tato anatin'ny 3 taona. Anisan'ny mahatonga izany ny fanodinkodinam-bola ataony mpiasa mpikirakira ny volan-tsena. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fahalalana amin'ny fitakiana sy ny fanaraha-maso ny abantsena. Miteraka tsy fahafahana mandoa ara-dalàna ny karaman'ireo mpiasa eny anivon'ny-tsena izany, ka mampisy tsy fandriam-pahalemana eo amin'ireo mpivarotra. Maloto ny tsena ary ahina ny isi ny valana retina. Raha ny voasoratra ao anaty boky tahirin'ny filan-kevitra munisipaly eto Mahajanga, mitentina 5,700 tapitrisa ariary ny vola tokony hiditra tamin'ny kitapom-bolan'ny commune, voafaritra ho an'ny abantsena ny taona 2012. Ny 700 tapitrisa ariary ihany anefa no tafiditra tamin'izany. Ny taona 2012, nidina ho 300 tapitrisa ariary ny tetibola voafaritra amin'ny abantsena. 700 tapitrisa ariary no tafiditra. Tapaka tamin'ny fivorian'ny filan-kevitra munisipaly ny volana Desambra 2012, fa ampidinina ho 700 tapitrisa ariary ny vola tokony hiditra amin'ny alalan'ny abantsena amin'ny ity taona 2012 ity. Inona no antony fampihenana io? Manazava ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly eto anivon'ny commune ambony vohitra Mahajanga, Rasoanevo Paul Gervais. Dia mahatsapa ihany koa fa misy zavatra tsy mety ato zany. Dia noraisinay aloha izay vola neveriny fa hoe io ny tratra. Izay natonga ny hoe nalatsaka no tampon-dasa zany le izy. Dia natonga ny nahenanay zany izay votratrany tamin'ny compte 2014 mihitsy zany no noraisinay. Ny volana febroary 2012, nisy ny fivoriana ny arahany ben'ny tanàna eto Mahajanga, Andriantomanga Mokhtar Salim, tamin'ireo mpiasa mpikirakira vola eny anivon'ny-tsena, ho fitadiavam-bahaolana amin'ny fanatsarana ny fampidiram-bola. Tamin'izay no nilazany fa latsaka ambany ny fampidiram-bola amin'ny alalan'ny abantsena eto Mahajanga. Ny 300 ihany manko izy no mba miditra any amin'ny kitapom-bolan'ny commune, fa ny 700 tsy hita. Raha ohatra ka mpivarotra 10 ohatra ny tokony amin'ny toerana anankiray mandoa R1,000 isam-bolana dia fantatsika fa tokony matafitra R100 zany. Tsy izay ny zavatra miditra nefa ny fa ny 300 ny vola tokony hiditra no tafiditra ao amin'ny-tsena. Zay zany no mahatonga ny ahafahanay milaza fa hoe hatramin'izay zany dia eo manodidina amin'ny 300 ny vola tokony hiditra no tafiditra amin'ny kitapom-bolan'ny commune. Ny vola miditra avy amin'ny-tsena ny mienina, nefa ny mpivarotra mitombo hatrany. Ary efa tafakatra hatrany amin'ny 4,000 anoany ny isan'izy ireo amin'izao. Fa ny 504 amin'ireo ihany no voasoratra any amin'ny commune. Ireo mpitaky abantsena na percepteur no mandray ny vola mivantana avy amin'ny mpivarotra ary manatitra izany any amin'ny mpitambola na régisseur isan'andro. Tsy mampidibola ireo mpiasan'ny commune mpaka abantsena ireo fa manodikodim-bola, hoy ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly eto Mahajanga, Rasoanevo Paul Gervais. Misy aferafere ifanaovana zareo amin'ny mpivarotra zany. Le percepteur le mpiasanay le mpaka abantsena mihitsy no fosotra tsy mampidibola atao commune. Na ny quittance aza dia sady lalovina sasany dobon-drano hoe very mitakosokosony dia vitavita fotsiny amin'izao. Misy 2 karazana ny sokajin'ny mpivarotra eto Mahajanga. Ao ireo mivarotra ivelan-tsena, ao kosa ireo ao anatiny. Misy amin'izy ireny ny mandoa abantsena isan'andro, ao koa ireo mandoa isan-kerinandro, ary misy mandoa isam-bolana arakaraka ny etam-barotra. 700 ariary ny vidin'ny toerana iray ho an'ireo mpivarotra an-tselika. 2 alina ariary ka hatramin'ny 5,700 ariary kosa ho an'ireo manana toerana manokana. Masika ireo mpitaky abantsena raha sendra misy fahatarana ny fandoavana an'izany hoy ireo mpivarotra. Manana ro-pahefana koa izy ireny, mandraona ny analan'ireo mpivarotra amin'ny toerany raha toa ka tsy manaraka ny baikony eo amin'ny fandoavam-bola. Nefa maro ireo mpivarotra tsy mahazo rosi mihitsy rehefa mandoa vola. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny mpivarotra sasany milaza fa manodikodim-bola ireo mpitaky abantsena ireo.
Efa betsaka manko ny lasibatra, saingy vitsy ny mahasamilaza ny zava-misy toy ireto mpivarotra ireto. Manahaka anay mivarotra tia Analakely ety zao, na de tsy ampy vola kely tsy afaka mangataka mihitsy ampirentindreo tsy raisindreo raha tsy ampy vola. Magnefa complet zahay tsy mahazo quittance. Vola io tsy tonga any amin'ny commune fa anaty posindreo. Zay mavozo fa terendreo de tsy maintsy efaina complet foana. Nanomboka tamin'ny taona 2015-2016 iny tsy mandray quittance mihitsy zay fa manefa vola foana zay isan'ny volana. Misy fotoana ara-doblenay foana le vola satria indraiky anaty fasairanana iny zany de rehefa misy tonga de fanay maromaro foana fa zay tsy mahazo quittance mihitsy. Rehefa zay zany mitaiky an'le quittance ohatran'ny tabitabandre zay. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2024, nisy mpiasa miisa 8 ao amin'ny sapan-draharaha misahana ny volan-tsena eto Mahajanga, voaroiroy onanodikodina ny volan'ny commune avy amin'ny tsena antapitrisany maro. Everina fa mbola mitohy io fanodikodinam-bola io amin'izao. Nambaran'ny ben'ny tanànan'ny Mahajanga, Andriantomanga Mokhtar Salim io, nandritra ny fanambarany fa hanao ezaka fanatsarana ny fidiram-bola ny commune ny volana Martsa 2022. Marina fa be loatra ny vola very eny anivon'ny fitantanana ny tsena. Raha pitaraina ny mpivarotra hoe monsieur le maire amboary ny tafitrano famitetea maloa feno rano ny etanay rehefa tonga ny orana aiza moa ny efa ny commune manamboatra an'izany raha ohatra ka ny volan-tsena ratsy tatana. Vomaly izay zao nazo taratasy avy any amin'ny trésor zay mampafantatra amin'ny ben'ny tanàna fa misy eo amin'ny 10 mahery eo ny percepteur zay tratra fa misy vola manaly na manitsy ny maromaro tsy ny verseny any amin'ny trésor. De ho gaga ve tsika raha ohatra ka indray gadra indray ny percepteur ny commune avy any izay fanodikodina ambolam-bahoaka zay. Mitondra tapakila sirosiro epitaky abantsena rehefa miasa. Ny trano print national no mpamokatra ny rosi ampiasain'ny commune Mahajanga. Ary asiany tahirim-bola mpanjakana fitomboka se isaky ny takila alohany ampiasana azy. Mitsinjara arakaraka ny filana ny fakan'ireo mpitaky abantsena ny rosi any ampitambolan'ny commune.